here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
fijaliana dia amin'ny andro fahatelo aorinana iny izy hitsangana. Ka io andro anankiray zany ataontsika hoe andro 1, ny andro aorinana iny ny andro 2 ary ny andro fahatelo zany ny andro 3. Ka ao anatin'ny andro 1 zany izy le hoe ombona amin'ny hazo fijaliana, ho ampijaliana, ho vonoina de maty ao anatin'ny andro 1 zay. De amin'ny andro 3 kosa izy hitsangana amin'ny maty na hoe atsangana amin'ny maty. Zay ny voalazan'ny teny zay nivakitsika teo ary nitelo Jesosy Kristy no namerina izany teny zany tamin'ny mpianany. Fantatsika moa ny antony, inona ny antony namerenana azy intelo, fa tsy ho averina tsony zay zavatra zay. De hoy aho nanafatra antsika farany tamintsika niaraka farany hoe mba mila mianatra manisa zany tsika hoe 2, 2, 3. Mino fa mahay daholo nareo rehetra. Raha verina indray zay zany hoe ny telo no atao voalohany de hoe 3, 2, 1. Dikan'izay de zao raha hitantsika anaty baiboly zany mamaritra ny teny anankiray hoe zao ny andro nanomboana azy de manisa 1 nareo amin'iny de eo de 3 izy de mitsangana. Raha hitantsika indray anaty baiboly zany hoe inona indray azy no nitsanganany ny andro de indray ataontsika 3 de manisa miverina indray nareo de eo 1 indray zany de hita ho azy indray zany le hoe eto izy zany le nombona tamin'ny hazo fijaliana de maty avy eo. Ka zay indrindra nyjerentsika voalohany le manisa miverina zany hoe jerena ao anatin'ny soratra masina zany mba hanamorana ny fijerenan'ilay andro nahafatesany de ho jerentsika ao anatin'ny soratra masina zany hoe inona no andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa io zany lay atao hoe andro 3. Dia io le nilesahako anao zany hoe baiboly ihany atsika no inotsika ary tsika tsy mampiasa boky hafa mihitsy fa zay voasoratra anaty baiboly ihany zay no ataontsika hoe marina zay ary. Ka raisina ary filazantsarany Marka dia ny toko fa 9. Marka toko fa 9 de rehefa baiboly averiko tsara rehefa baiboly de azonao entina, azonao jerena, sokafana de raisina tsoratra tsara daholo ny fanazavana sy ny tenin'Andriamanitra. Marka toko fa 9 ary no vakitsika 7. Marka toko fa 9 de 7. Zao ny volazan'ny teny: ary rehefa nitsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demonia 7. Tsy tokony ahodikodina zany teny zany. Ny voambara mazava tsara hoe teny nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany andro voalohany aloha zany ampiana hoe maraina. Zay no andro nitsanganan'i Jesosy araka ty teny ty. Ka io zany le tiako tenenina aminao hoe zay ny voasoratra anaty baiboly fa aza ahodikodin-drahirakoto ianao aza rebirebendrabe ianao aza adaladalay ny anina sy anina sy anina ianao de teneniny hoe tsy andro maraina nitsangan'i Jesosy fa zay ny voasoratra anaty baiboly. Zay ny voasoratra anaty soratra masina. Ary azonao ampitaina amin'ny baiboly rehetra na baiboly inona na baiboly inona fa de zay zany hoe andro voalohany amin'ny herinandro maraina no nitsangana Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty. De amafisitsika ihany ary mba tsy hafahantsika mamily an'izay teny zay ho amin'ny zavatra hafa, iverina indray tsika any amin'ny boky Matio. Ny Matio dia ny toko fa 7 andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fa 4. Matio toko fa 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 4. Ny soramandry moa de milaza hoe ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehony tamin'ny mpianany. Vakina ary ny teny andininy voalohany: ary tamin'ny aliny ny sabata raha voanazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy hizany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisororo tany mafy fa nisy anjelon'ny tompo nidina avy tany an-danitra de nakeo ka nanakodiny vato dia nipetraka teo amboniny, ary ny fijery azy de tahaka ny helatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala. Ary ny mpiambina ny vadi-po no ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. De mbola azonao toizina hatrany amin'ny andininy fa 7 fa aleo zany vakitsika eo amin'ny andininy fa 4 ihany le izy. De io koa zany manamafy an'le Marka toko fa 9 andininy fa 7 teo raisitsika manokana zany hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay ny titran'ity teny vakitsika ity
de nisy ororon-tany tao a, de nisy anjeliny seho a, de nigodi le vato varavaram-pasana, ny mpiambina tonga tahaka ny maty vokatr' zany rehetrarehetra izany, fa izany rehetra zany no manamarika ny nitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Nisy ny ororon-tany natsangana tamin'ny maty Jesosy ny dikan'izay. Tonga ny anjely natsangana tamin'ny maty Jesosy ny dikan'izay. Nigodi ny vato nivoazy ny varavaram-pasana natsangana tamin'ny maty Jesosy ny dikan'izay. Tonga tahaka ny maty ny mpiambina natsangana tamin'ny maty ihany koa Jesosy ny dikan'izay. De zany eo ihany fa inona ihany koa ty andro ity a, zay nisehony zany zavatra rehetra izany, zay ataontsika hoe nananganana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. De voalaza eo amin'ny andininy voalohany tamin'ny aliny sabata, ohatrany hoe sabotsy alina zany. De nytoy iny raha vao nazava ratsy ny andro voalohany, efa alahady maraina indray zany io a, nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, de tamin'izay fotoan'izay no nitranga ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Mazava be zany fa tsy andro atoandro Jesosy no nitsangana tamin'ny maty, ary tsy andro hariva no nitsangana tamin'ny maty, tsy andro alina no nitsangana tamin'ny maty, fa maraina be, araka ny voasoratra de hoe vao mazava ratsy na hoe mangiran-dratsy. Zay zany no azo ilazana ny fotoana, ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Raha faritana amin'ny teny tokana de hoe andro voalohany amin'ny herinandro maraina be, na ihany koa andro alahady maraina be. Izay no andro voalohany matsy alahady. De tamin'izay andro zay zany no nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mbola azonao ampiana ihany io amin'ny Lioka 4:20 avakitsika tsara nge zay teny zay. Lioka 4:20 de ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fafito ihany koa. Lioka 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fafito a. Mbola eo ihany zany le teny hoe ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty a, sy ny nisehony tamin'ny mpianany ary ny niakarany ho any an-danitra. De vakina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa no ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, de nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakidi ny ala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra, ary no natahotra izy ka niankohaka dia hoy izy roalahy taminy: nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny zay nataony taminareo fony izy mbola tany Galily hoe: ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Naverin'le anjely tamin'reto olona ireto a ny tenin' Jesosy. Tsarovo ny teny zay nilazainy taminareo fony tany Galily izy hoe zanak'olona dia atolotra, tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dikan'izay zany de hoe nampatsiahivin'ireo anjely reo an'ireto olon-dreto zany andro any le andro fahatelo hitsanganany, ka zao nareo tonga eto de mahita tokoa fa tsy atontsony izy fa efa nitsangana. De inona ihany io andro io a, ery amin'ny andininy voalohany de mbola voatsindry ihany le tany amin'le Marka sy le tao amin'ilay Matio a, izay nanambara hoe maraina tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Mazava be ary arak'izay zany a, tsy tokony ahodikoditsika mihitsy hoe ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty zany dia andro alahady na andro voalohany amin'ny herinandro ary maraina. De io zany le andro numéro 3 na hoe andro 3. Raha tadiditsika le afatra telo sosina ozy hoe ny andro voalohany zany andro 1 le hoe nokapohana izy de noombona de novonona de maty nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny andro 3 nitsangana tamin'ny maty izy. Ny andro 2 zany a ao ampovoanindreo. Dikan'izay zany raha hitantsika zany ny andro 3 eto hoe alahady maraina, de ny andro 2 zany sabotsy. Zay am'izay le manisa miverina andro 3 égale andro nitsanganany tamin'ny maty alahady maraina, araka ny voalaza somatsara ao anatin'ny Baiboly. Andro 2 zany ao alohan'iny sabotsy na sabata. Ny andro 1 zany ao amin'le afatra telo sosina, ny andro 1 zany a de zoma.
teo amin'ny andro ahiny efa no nitranga le hoe nampijaliana izy nokapohana noombona tamin'ny azo fijaliana maty teo amin'ny andro ahy io. De inona le andro ahy arak'izay hitatsika izay andro zoma. Mazava be arak'izay raha ny voasoratra ao anatin'ny baiboly na ny soratra masina de andro zoma no maty Jesosy. Nahoana? Satria io zany no andro niainga tamin'le fanosana miverina, satria hitatsika zany hoe ny andro nitsanganany araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra anatin'ny baiboly dia alahady maraina, tsy andro hafa fa alahady. De ny andro alahady iny zany ny andro trois, de mazava ny andro deo zany sabotsy talohany iny, ny andro ain zany ny andro nafatesany zoma. Ka na inona zany fanavazavana entiny anoerana an'izany tsisy tokony anarahantsika sy anaketsika azy, fa amintsika de izay voasoratra ihany ao anatin'ny baiboly de aoka re zay no ekena hoe zany ny marina. Ka mbola omeko anao koa ny fanaporofona manaraka tena milaza mazava mihitsy hoe tena andro zoma marina tokoa no nahafatesan'i Jesosy Kristy fa io zany tsy teneny Rakototsy Rabe fotsiny hoe maty zao Jesosy de iny de tokony inonao. De any ka na de atao hoe tsy mahalala ninina ary de zay fotsiny fantatrao. De za zao miteny an'le hoe Jesosy niseho tamiko, de misy olona tena maiky ery ny vavany teny hoe nolazain'le Jesosy niseho taminao ve fa maty tamin'ny atsasaky ny herinandro izy, zany hoe maty alarobia izy zany. De eto tena mamaly ny vatana tsy nilaza an'izany izy, ary ny baiboly koa tsy milaza an'izany, fa ao anatin'ny teny zay nivakitsika teo zany no ahafahantsika mamoaka somatsara fa tsy andro alarobia no nahafatesan'i Jesosy Kristy fa andro zoma. De aza raisina tsony le boky, aza hoentina tsony le fandaliana ny anina sy anina, boky reny filazantsara hafa ny anaran'ireny araka le teny ny anarantsika tany am-piandohana. Fitiny tena filazantsara baiboly, soratra masina mitantara ny zavatra marina tsy namboamboarina. Noho izany aza mino an'ireny tsony. Reny mantsy natonga anao nino an'le hoe tsy maty zoma Jesosy fa maty alarobia. Reny natonga anao nisalasala sy ohatran'ny te hanompa mihitsy aza ndraindray sanatria ny vava rehefa maheno an'le hoe Jesosy nay de maty zoma ohatrohatra zany. Nahoana? Filazantsara hafa ny nasesika tao andohanao tao fa manomboka izao lay tena filazantsara zany de milaza fa andro zoma no nahafatesan'i Jesosy Kristy tompo fa tsy andro alarobia akory. Ity misy fanaporofona anankiray tena mivaingana be manamarina zay nataontsika zay mbola manisa miverintsika zao mbola trois zany nitatsika voalohany le hoe andro trois, andro nitsanganany tamin'ny maty, de manisa miverintsika miainga amin'le afatra telo sosina hoe raha maty izy amin'ny andro voalohany de amin'ny andro fahatelo izy itsangana. De zay no nahitantsika an'le hoe zomaty io zany ny andro voalohany, io no nahafatesany sy nanombona azy teo amin'ny azo fijaliana. Fa misy fanaporofona anankiray eto amin'ity Lioka 4:20 ty ihany, ary ity zany de ataoko hoe olona vao manomboka mianatra, zaza vao manomboka mianatra aza de mahay an'izany zavatra resantsika zany ka tsy tokony ho voafitaka. Maika moa fa isika olon-dehibe zany. Lioka 4:20 ihany de vakinao zany manomboka amin'ny 7:10 de hatrany amin'ny 9:40. Zany hoe misy olona roalahy de nandeha teny an-dalana ho any amin'izany tanàna atao hoe Emosy zany eo amin'ny 12 kilometatra miala ao Jerosalema misy an'io Emosy io. De izy roalahy zany resadresaka teny de nanatony Jesosy, fa i Jesosy iny efa mbola tsy fantany, ohatrany hoe takomana masiny de tsy nahalala hoe Jesosy manatona azy sy miresaka amin'ny zareo io. De eo indrindra zany no nitony resaka de 7:10 avy hatrany vakitsika hatrany amin'ny 2:20. Lioka 4:20 7:10 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary manao hoe ary hoy izy taminy, Jesosy io zany, ahoana zao teny resahanareo ety am-pandehanana zao? De nijanon'ireo sady nalahelo tare. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe enao rery va no vahiny mitoetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa zany? Ary izy roalahy, ary hoy izy roalahy taminy, ny am Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, de ny amin'ny nanoloran'ny lohany ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy ny nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenenay
fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa andro any no andro fahatelo hatrizay nahatongavany zany. Ity rolany resaka teny an-dalana nanatonan Jesosy ity tsy le vo maraina be mangeran-dratsy tsony fa mbola maraina ihany asa tsy fantatsika aloha zany mety hoe tamin'ny fito vesa tamin'ny valo tsy fantatra zany fa teny an-dalana fa efa ao anatin'le andro voalohany efa tena tafiditra be mihitsy zany le andro voalohany, alahady io andro voalohany io zany koa efa nianarantsika moa zany. De nanatony Jesosy de niresaka, de mody tsy mahalala mihitsy Jesosy nefa izy ihany resahan'ireo olon'ireo de nanontany izy. De le teny farany eo amin'ny 1:20 zany tena raisitsika. Nambaran'reto rola reto ary tamin'i Jesosy zay tsy mbola fantany hoe nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely. Eo aloha zany tsy fantatro hoe hanavitra ny Israely amin'ny inona. Misy fanantenana be mantsy tao anatin'ireo zanak'Israely reo hoe raha ohatra ka tonga zany Mesia zany, zany Kristy zany dia isy fanavotana goavana be ho an'ny firenen'ny zanak'Israely. De tsy fantatra moa hoe inona ny tena nantenainy fa ny tena izy anefa tsy ho azy rery ny nanirahana an'ilay Mesia tetỳ tany fa ho antsika zay taranaka tsy jiosy ihany koa zany. Dia zay no natonga azy ny teny zany hoe nantenainay fa izy no lay efa hanavitra ny Israely. Dika zany de hoe kanjo maty ihany izy de foana ny fanantenainay. Zay zany ny zavatra ohatran'ny namen'ny sain'ireto olona ireto. Faharoa manaraka zay de nitsindriny tsara eo amin'ny tapany faharoa hoe ary tsy zany ihany fa androany. Inona moa io androany io? Le alahady io, le andro voalohany amin'ny herinandro, le andro numéro 3 io, le nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Fa ireo rola reo zany mbola tsy nahalala hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy fa everiny fa ho lafy miresaka amin'io. De zay natonga azy ny teny hoe tsy zany ihany fa androany no andro fahatelo hatrizay natongavany zany. Hatrizay natongavany inona? Le nitenin'ny tanysainy teo amin'ny 20 hoe ny nanolorany loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelony azy ho faty sy ny nanombona azy tamin'ny azo fijaliana. De niteny tsara zany reto rola reto hoe androany ny andro fahatelo hatrizay natongavany zany. Zany hoe hatramin'izay nisy le hoe nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy de maty de androany ozy izy ny andro fahatelo, telo andro lasa zay, ohatr'izay zany dikan'io. Ka inona io andro lazainy fa andro fahatelo io andro alahady io le andro nitsanganan Jesosy. Fantany tsara zany ary tadidiny lay tenin Jesosy Kristy hoe amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. De raha mitony resaka de zao mitantara iny izy rola hoe nisy namanay ozy nijery tany de ohatrany hoe tsy eo ntsony le faty nefa tsy hita hoe aiza na aiza de hoe nitsangana marina sa tsy nitsangana, ohatr'izay zany resak'ireo. Fa raisitsika zany le tenin'izy mirahalahy teto hoe androany no andro fahatelo hatrizay natongavany zany. Inona io andro lazainy fa androany io? Andro voalohany io. Io andro voalohany io nitsanganan Jesosy tamin'ny maty araka le hitantsika teo de io zany lazainy hoe andro fahatelo lay andro nitsanganany tamin'ny maty. De manisa miverina indray tsika efa nilazainy teo amin'ny ambony teo ihany izy de raha ny andro alahady nitsanganany tamin'ny maty no andro fahatelo hatrizay natongavany zany ozy reto izy roalahy reto. De inona ny andro faharoa? Sabotsy. Inona ary ny andro voalohany lay natongavany zany zavatra nitantarainy zany? Zoma. Inona le zavatra nitranga tao anatin'ny andro zoma io nresahany hoe nanolorany loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy ny nanombona azy tamin'ny azo fijaliana. Andro zoma io.